Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Fampiavanam-pirenena andrasana ny fanindren'ny filoam-pirenena ireo olona 12 anampy ny anarana natolotry ny komity mpifantana ny ompikambana ao anatin'ny CFM. Zava-dehibe ary tsy tokony miankina amin'ny resabolan'ny fanatanterahana izany raha nambaran'ny manam-pahaizana. Miteraka olana sosialy maro eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny sehatry ny fananantany. Maro ireo olom-pirenena no tsy mahay sy tsy mahalala ny lalàna mifehy izany. Manjaka ihany koa ny kolikoly eo amin'ny sehatra io. Ny sehatry ny indostria no voaresaka teo amin'ny fionanana an-tampon'ny SADC tany Pretoria izay nitotsaina ny farany herinandro teo. Mbola manjavozavo amin'ny rehetra ny tombony ho azon'ny Madagasikara amin'izany. Tsy manana ny maizy azy ny akamaroan'ny mpanakanto malagasy raha ny fanazavana azo. Maro amin'izy ireo no mangalatahaka ny zavabitin'ny mpanakanto vahiny na eo amin'ny lafin'ny tononkira na eo amin'ny fionkira. Maresaka raisam-pirenena mitohy hatrany ny fanadihadiana tao aorian'ny asa fampiroana ny tranga tao Barcelone. Imam iray miampy ilay mpamily nandritry ny asa fampiroroa no karohana mafy amin'izao fotoana izao. Nadidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra. Ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Atsidika aminao ety am-piandohanany koa fa manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ety falohan'ny andraisantsika ny vahiny. Anomboantsika ny vaovao dia ny fampiavanam-pirenena andrasana ny fanindren'ny filoam-pirenena ireo olona 12 anampy ireo anarana natolotry ny komity mpifantana ny mpikambana ao anatin'ny CFM. Zava-dehibe ary tsy tokony miankina amin'ny resabolan'ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana azo. Fezora Faly. Ny farana omaly 20 aogositra ny asan'ny komity mpifantana ireo mpikambana andrafitra ny komity ny fampiavanam-pirenena na ny CFM. Ny alakamisy hariva lasa teo no nanolorana ny lisitra farany avy amin'izy ireo any amin'ny filoam-pirenena. Anjaran'ny filoam-pirenena arak'izany no anendry ireo 12 anampy ireo anarana 12 natolotry ny komity mpifantana. Andrasana ihany koa izay andalovany eo amin'ny filan-kevitry ny minisitra sy ny fivoahany ho azon'ny besin'ny maro fantarina. Ho an'ny manam-pahaizana sy mpahay-lalàna nanaovana fanadihadiana, manandanja tanteraka ary tsy voatery miankina amin'ny vola ny fanatanterahana ny fampihavanana ara-tantara, anafanana ny disadisa eo amin'ny samy malagasy miainga amin'ny fomba nentim-paharazana. Imbika anakile mpahay-lalàna. Nisy tokoa zany ny fanandevozana ny ady nisy, ny famonolona nisy, dia avy eo dia mety manapakevitra hoe mety réconciliation communautaire na symbolique manao mitsangam-bato ohatra fampitsahivana zavatra nisy taloha tany ary fifona na fanekera fa ny zavatra tsy nety tany aloha tany no mety tsy resaka vola itony ity resaka hoe symbolique sy resaka traditionnel zany resaka ara-drazany. Ratsehivina na tratra valonjato-enina isa ireo mpanao politika nandefa ny antota taratasy firotsahana ho kandida izay ny fantenana ireo 12 isoltenan'ny faritra 12 manerana ny nosy. Nitanterahana tao amin'ny antemeran-dola nandritra ny herinandro lasa teo ihany koa ny fiainona azy ireo tsirairay avy
ampahibe maso saingy tsy nahasarika ny olo-pirenena loatra. Anaty tosa famorim-bahoaka eny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina rahampitso ny mpanao politika mivondrona anatin'ny force de changement sy ny dinika ho fanavota amin'ny pirenena. Nolavan'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra anefa ny fangatahana izy ireo. Fezora falatra. Nolavan'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra io tolakandro io tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana laharana fa 300-mid par pref.pol par AG izay navoakany ny fangatahany force de changement sy ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena anatanteraka hetsika famorim-bahoaka manomboka rahampitso amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Efa nivonina ny amin'izany kosa izy ireo raha ny fanazavana. Ankoatran'izay mety mbola laim-panahy koa ny préfet anao détournement de pouvoir na evoaka andary izy androany déposé sursis zahay dia mbola moromorona zavatra ndray sidona ny saim-pay lalàna rehetrarehetra voaka malagasy fa araka ny article 69 le lalàna 2001-025 mifehy ny tribunal administratif raha vao enregistré ao amin'ny greffe tribunal administratif ny demande de sursis dia miantona avy hatrany zay arrêté misuspendre ny famorim-bahoaka zay ataona io ary miantona avy hatrany koa zany zay réquisition mety ho avoaka amin'ny fanjakana andefa ny mpitandro filaminana ao. Araka izany tsy emitra amin'ny fihetsiketsehana ho tanterahana manomboka rahampitso izay noheverina fa ahatra 3 andro ny mpikarakara. Vonona izahay ary tsy emitra izahay amin'ny fanehoana hevitra fiarovana ny zonay sy ny fahalalànay fa maharary izahay amin'izao rafi-pitantanana tsy mahombotsony izao. Hatramin'izay mantsy mahazatra ny fanjakana io misy manao fihetsiketsehana tsy manao fangatana fa izahay dia miteny hoe izay dia tandalàna zay anarina firenena zavatra prévu anatin'ny lalam-panorenana noresana lalàna miorganiser ny exercice-ny dia ataonay daholo zay antana tohatra rehetrarehetra takiny lalàna ho fanakarakarana ty famorim-bahoaka ty. Tsy maintsy iroso amin'ny fanatanterahana ny famorim-bahoaka sy ny fakana ny hevitr'ireo vahoaka tonga amaly ny antso araka izany ny ao anivon'ny force de changement sy ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena manomboka rahampitso. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany feno ny fepetrany amin'ny tokony anatanterahana io famorim-bahoaka io manoloana ny fitotonga ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy, ny tsy fahombiazany ny fitondrana, ny kolokolo mahazo vahana ary indrindra ny fizirizirin'ny fanjakana sy ny faniliana ny mpanohitra izay endrika fanosihosena ny demokrasia sy ny fampiarana ny tany tandalàna. Miteraka olana sosialy maro eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny sehatry ny fananantany maro amin'ireo olo-pirenena no tsy mahay tsy mahalala ny lalàna mifehy izany. Manjaka ihany koa ny kolikoly eo amin'ny sehatra eo. Andra Arson. Tsy mifampatoky, tsy afaka mifampiresaka intsony ny mpifanolo-bodorindrina manoloana ny tsy fahafantarana ny lalàna amin'ny sy ny fananantany. Ambonin'izany ny ahiahy eo amin'ny mpiarahamonina manoloana ny resaka kolikoly amin'ity sehatra ity. Teraka olana sy lonilony eo amin'ny samy mpiarahamonina izany. Diotin-tranga tena mivokotany Androndrabe ampamantanana firaisana faharoa eto Antananarivo renivohitra ity. Io maraina io. Tsy nisy nanao an'izao fa izy andona mandona mihitsy ameo 6 millions eto 6 millions ery marina sa tsy marina zay tenareo 6 millions eto 6 millions eto tsy mamorona na eno daholo na hoe 6 millions eto dia 6 millions eto dia 6 millions eto dia ozy izy zay aiza kosa no anananay an'izany ry olona fa ny anankiray no atao hoe 6 millions fa ny anankiroa raha tsy nanao azay dia avy eo ny anankiray miala hoe zay tsy miditra amin'izany fa ny anankiray hatrany no manao an'izay 2 millions avy aloha zay andrefo ny taninay angafa nga ny taninay dozinareo. Mitaraina noho ny famefena ny lalana nanomboka omaly alahady tokony vo amin'ny fiarana ireo mpiarahamonina. Tomobila maro be mipetraka amin'ity faritra ity izay mivezivezy teo araka ny nambarana namako teo dia efa 3 taona no nisy nivezivezena teo zany tsy nisy ny olana satria isaky manamboatra lalana zany dia tonga eo ny tompony tany ny mpandova zany mandrefy hoe sao dia tafiditra ny amin'ny tany ny fanamboaran-dalana
dia tsy nisy mihitsy zany olana tamin'izay teto zany fiefy nipetraka taloha tsy nisy an'izay fa dia hoe voatsa ny taninay ny be ny taninay voatsa tsy voakitika reo fa nagaga zay tamin'ady ny sy ny famefena tao alohan'ny famefena zany dia hoe naka géomètre zareo nanao ny délimitation zany a dia laza izy fa nisy convocation zaraina tamin'ny mponina manodidina sy tany amin'ny fokotany nefa aloha zany ray nanontaniana mponina manodidina tsisy narain'ilay taratasy na convocation zany zahay ty lalany ty moa zany hatramin'izay tao anatin'ny 3 taona dia lalanay vezivezenay arizay zany tena mpitsarakarany lalana mihitsy nandritry ny taona satria taloha moa zany mbola fahavelon'ny ray aman-dreny satria ty tany ty zany a dia misy tany mpandovy ty dia rehefa tena mifampizara moa zany zareo a dia misy nefa zao sanany ty ambony ty zao a manome lalana dia ty ambany ty koa mamea fa ty ambony ty zany no tsy manaiky an'ly zany hoe olo tokana zany no anatin'ny anan'ty fefy ty milaza manana ny rariny tsy ara-dalàna ny tompony tany zay nandova efa manome mety 50 zay atao a servitude de passage nefa atao ambadika ato mbola misy servitude de passage zany hoe raha tamaza zany andreo zany a manome eo amin'ny 3 metre mahery eo name koa tany zany zao fa misy 1 metre mahery 1 metre 50 dia tsy haiko hoe nanolona amin'izany nametaka andry potoria izy a tsisy fiarana tamin'ny tompony poto mitsatoka io napetapetaka fotsiny dia zay nolany zany tsy haiko hoe nanotorana ny mpanao gazety maliazy zay torana polisy teto zay tsy magnaritra nefa zay mamefy ny taninay zay anoloana misy eto fa mamela nefa zay misy lalan'olona mahetongotro malaka be efa anisan'ny fampiresahana fa zareo moa misiriziro fotsa moa sady tsy manatony tsy tinay zay atao tokony ny andro ny fahazoan-dalana avy amin'ny commune ny tompony tany voanamefy ho kosa ny solotenan'ny commune Antananarivo renivohitra tonga teny ny toerana nanolana am'izao fa manina ny atao amin'ny tanina foana problème fa tamin'ity tan'olona misy problème ity tsy atsona le tsy convoquena nefa le any aloha tokony mbola tsy natao mihitsy aloha le fefy raha tsy mazava le resaka tokony le valy le fanana fangatahana tany ianao tokony valy hoe fangatahana io tokony namefy aloha ny tena marina laza tsy manara-dalàna tsika raha tsy manao an'izay le taratasy napiasako ary aminay nefa ianao toa dia nanao an'le zavatra ravana zany io asolo sarotra aby zany tsy lasa manahira rehefa valy le tarazavazy afaka verina am'izay sy efa mahazo alalina tany hoe amefy ny taninao tsy titranga tena fokotany androndra be ampamantanana firaisana faharoa eto Antananarivo renivohitra ity ihany no ahitana tsy fifampatokisana sy disadisa eo anivon'ny fiarahamonina tato ato atreto tsy mbola nahazoana fanazavana mazava ny nahazoana vahiny iray ny arboretum eny Ambatobe avy amin'ireo tompon'andraikitra izany tokony na dia efa natonina azy toy izany ihany koa ny kianja fanaovam-baolina eny Soavimasoandro mampametra-panontaniana sy nanaitra maro ny nahazoana vahiny iray ny tany nisy trano fiasana ministeran'ny asa vaventy etsy Alarobia Ivandry izay mirefa ny hekitara maro ary efa manomboka ny asa fanorenana ankehitriny iza no mivarotra ireo tany ireo amin'ny vahiny takeha maro ny simy mangarahara mikasika ny fanomezana ny tany ny vahiny toy izao toy n'ilay raharaha ady tany teny Ambohimamory kosa indray dia nitondra fanazavana mahakasika izany mpisolovavan'ilay nahazo ny rariny teny anivon'ny fitsarana fa efa resy ny andaniny ary efa misy ny titim-pitsarana ara-dalàna nivoaka ka etao Andratsilavo. Ny herinandro lasa teo nitondra fanazavana momba ilay raharaha ady tany mirefy 20 ara eny Ambohimamory ny mpisolovava anandremana tena Edmond nilaza ny tsy afapo tamin'ilay titim-pitsarana ity mpisolovava ity. Namaly zany kosa nefa mpisolovava ny andaniny ary nanambara fa efa nivaly ny fitsarana nisy ny titim-pitsarana nivoaka. Io raharaha io dia nisy raharaha ady heloka ka navoasazy indroa taona ny lay olona izay milaza ho tompony tany ary efa tapitra ny voie de recours mikasika ny dio titim-pitsarandreo ka tsy tokony izy tsony zany filazana ny amin'ny hoe famarina ny zavatra tenenin'ilay olona milaza ho tompony tany fa karazana osoka sy fampiasana osoka no nazahoany an'le tany ka tsy tokony ho resahana tsony zany ny mikasika ny fananany an'le tany indrindrindrindra moa zany raharaha dia efa mandeha ny amin'ny resaka ady madio dia tokony anaraka n'le toy an'le raharaha le olona milaza ho tompony ilay tany. Tsy anjaran'ny mpisolovava ny manambara-pahibe maso fa mampiome na tsy ara-dalàna ny titim-pitsarana nivoaka raha ny fanazavana hatrany. Indrindrindrindra olona ao anatin'ny lalàna no milaza fa titim-pitsarana mampiome ny titim-pitsarana navoaka ny fitsarana fa misy ambaratonga pitsarana izay ahafahana mitondra ny raharaha ohatra ka mihevitra zany ny mpiady
fa tsy afa-po amin'ny didym-pitsarana zay mivoaka indrindraindrindra ny didym-pitsarana zay mivoaka dia amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy dikan'izany tsy le mpitsarana mamoaka didym-pitsarana akory no tompon'ilay didym-pitsarana fa ny vahoaka malagasy mihitsy zany no everinao ohatrany hoe mampime dia mafisiko eto fa efa mamoaka didi ny fitsarana nambaratongaisa dia eny amin'ny farany efa mamarana ny didym-pitsarana izy dia manome manome choix ny olona zany hoe afaka mitondra andraraha eo anatrehany fitsarana ambony na manao fanohanana na makataka fandravana ka rehefa tsy afa-po zany ny mpiady dia tsy aty ivelany mitokony tapatapa fa mandeha amin'ny ambaratonga mpitsarana. Anjarany olafitry ny mpisolo vavany mandray fepetra amin'ny fanandrify amin'ny fandikan-dalàna tahaka izany raha ny fanajavana. Raha iverenana io ady tany io, efa mandeha indray ny raharaha madio eny anivon'ny fitsarana. Arahana akaiky ihany koa io raharaha ady tany io. Ialana tsiny kely noho ny fatapahana teo fanomezantsika ny vaovao kosa indray dia fianakaviana anjato nefa nanjary tany tao Tomasina no tsy maintsy esorina amin'izay tany izay efa tao anatin'ny 30 taona izay antony lasan'olo tokana ny tany na dia efa manana titra sy borina mazava-tsaza zany ponina ka eto andray tsy lavatra. Fianakaviana anjatony amina trano manodidina ny 50 indray no esorina amin'ny taniny izay no ajariny tao anatin'ny 30 taona mahery ao Tomasina. Mateti-piavy tato ato ny fanesorana olona amin'ny taniny ka mitaraina ny vahoaka. Zay moa zany teto nanomboka ny taona 370 dia efa nipetraka teto amin'ity tany ty tamin'ny Tanamakoho ty 12-14. Zay marina etona fa le tany nipitranay zany dia mbola atiala tamin'izany fotoana zany. Dia no ajarinay. Dia rehefa no ajarinay moa zany le tany dia nisy indray zany tato afara milaza fa ho tompon'le tany. Nefa zany zay zany ohatrany sadaikatra be zany zay tam'le izy satria tonga dia nisy taratasy zany didiny avy tamin'ny OIC nivoaka avy tagny hoe tonga dia hagnano expulsion nay hoe miala amin'le toerana zany. Nefa zany marinay etona zany fa le toerana ipetrahanay zany espace vert-ny commune. Tam'izany fotoana zany ary agnatin'izany nandritran'izany fotoana zany nanomboka ny 370 ka hatramin'izao tsy mbola hitanay zay olona milaza fa hoe ho tompon'ny tany io. Ary zay koa zany tagnatin'izany dia nagnajary ny toerana ary misy moa ny aminay ireo zany efa nagnano titre misy na vita borna ny ankabeazany azy. Dia amin'izao fotoana zao ndray zany zay zany gaga hoe misy olona ndray zany milaza agny hoe ho tompon'le toerana. Dia tonga teo moa zany le olona dia nandatsaka miaraka amin'ny OIC hoe agnalanay amin'le toerana dia teo zany nasanganay agnanay hoe inona ny anton'izao zavatra zao. Maro amin'ireo fianakaviana esorina amin'ny tany no efa manana taratasy tany toy ny titre ary efa navita borna. Manontany tena manoloana ny fomba fiasan'ny tompona andraikitra vokatra izany izy ireo. Zoma ariva tamin'ny 9 ariva zany tonga ny taratasy fangalagna ny ordre d'expulsion alatsinainy mandraigna amin'ny 9 ora sasany ny huissier sy ny ekipany sy ny MOREG tonga keo andeha nagnala ny entagna tamin'ny tragno voalongany io. Matoa zay nahazo joro lava na afaka nampiditra jiro sy rano tamin'ny jirama dikan'izay ara-dalagna. Ary raha tamin'izay efa 30 taona mahery teto zay niteraka efa zafy misy ofiry teraka teto ka zay amevanay zonay na izovy mivolagna tompony tany na izovy mivolagna tompony tany amevanay zonay. Tsy ny any Tomasina ihany ahitana olana tahaka izao ihany koa manerana nosy amin'izao fotoana izao. Ireo say maneho ny heviny olona iray na roa ao anatin'ny 100 no azahoana fanajavana tahaka izao fa ireo vahoaka madinika kosa izay manana olana eo amin'ny fananantany tsy samy taraina vokatry ny tsindry sy ny raha matahora atao azy ireo. Mandra-pahoviana no hijaly sy taraina ny vahoaka malagasy. Ny vahaolana roa sy ny mpitondra fanjakana manoloana izany tsy hita taratra hatramin'izao. Nisehoana famaizana indray io atoandro io nisy teny amin'ny domaine ilafaritra misy ny rova. Tonga ara-potoana ny mpamonjy vonina izay ny fametanana niaraka tamin'ny fokon'olona ka voafehy tao anatin'ny fotoana fohy ny afo naneo ny ayay ny mponina eny amin'ny domaine ilafy ary miantso ny tompony andraikitra andray fepetra entitra fanampanazavana. Dia androany moa zany aty amin'ny fatry ny rovan'ny ilafy tamin'ny ray sasany teo tolakandro dia nirehatra indray asana misy manao fanamiana andoro anty rovan'ny ilafy ity
aza efa roa taona lasa zay ohatr'izay koa misy départ de feu moa zany na hoe départ de feu de brousse fa tsy hay intsony le izy androany so ihany fa tonga teto ny zareo pompier zany natsona 2 unités mobiles zany tonga teto namono an'le afo ary io zany dia mahavalinanay mihitsy hoe avaiza le izy zay mety hoe inona le tanjona ho atongavan'izay no ohatrany hoe maheno zay tany amin'ny toeran-kafa misy vaky ohatr'izao misy afo ohatr'izao dia fantaninay eto avaty lasy no mipetraka zany inona ny andraikitra tokony raisina mila fadiovana ve le izy sa mila mpiambina ampitomboana mpiambina sa inona tsara amin'izao toerana antsika malagasy misotranareo tompoko. Ahina idina ny vidin'ny lavanilina avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy araka ny nambaran'ny filoha lefitry ny plateforme nationale de la vanille tamin'ity androany ity ny fiotazana lavanilina mbola maitso ny mahatonga ny kalitao ho ratsy fanadidinina. Saika loatra avokoa no niotazana ny ankamaroany lavanilina manerana ny Madagasikara tamin'ity taona ity. Miatraika mivantana amin'ny kalitaony anefa izany ho ireo manam-pahaizana mikirakira lavanilina ary miatraika amin'ny vidiny ihany koa. Ny fiakaran'ny vidin'ny lavanilina teo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny halatra lavanilina izay nirongatra noho io fiakarana io no nahatonga ireo mpamboly misafidy ny ioty mialora ny fanazavana azo. Ny antony mahatonga an'izay dia noho ny fatahoran'ny mpangalatra zay voalohany noho ny fatahoran'ny mpangalatra. Dia les sécurisations zay ampy le fiarovana ny lavanilina satria ny dina tsy dia miatra loatra ny dina zay efa natao ny homologena dia tsy tena miaka ara-bakiteny ohatran'izay koa ny fampiasasany mbola tsy manana ny dina io ka lasa mbola goragora zany ny fitatanana ny fandriam-pahalemana mikasika ny lavanilina. Hatreto, mandidina ny 5 alina sy 1 hetsy ny kilaon'ny lavanilina manta ankehitriny. Mandidina ny 9 alina sy 1 hetsy ariary ny vidiny iray kilao ho an'ireo efa voakarakara sy matoy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mety hisy fidinana io vidiny io amin'ny taona ho avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny filoha lefitry ny PNV na ny plateforme nationale de la vanille. Zay ny atahorana amin'ny taona ho avy sao dia vidiny vidiny vanille. Satria surtout any amin'ny faritra sava manko ny tena ataontsika hoe be vanille. Rehefa miresaka vanille dia faritra sava ihany, rehefa miresaka vanille dia faritra sava. Ary tany amin'ny faritra sava ilay fikazona taloha ny tena nanjaka. Ka lasa misy fiantraikany amin'ny anina amin'ny taona ho avy zany, amin'ny vidiny amin'ny taona ho avy. Zay ny atahorana. Mety fiantraikany mety hidina ny prix ny vanille satria ny vanille taty raha ohatra ka ratsy ny kalitao vidina ho azy zany. Raha ny fanazavana trany, tokony hatratra hatramin'ny 900 euro ny kilao lavanilina raha toka tsara ny kalitao. Ankoatry ny faritra sava, isan'ny tsara kalitao indrindra ihany koa ny vokatra lavanilina ao amin'ny faritra Mananara, faritra Mandry tsara. Raha tsy ahivina nanomboka ny volana May ny taom-piotazana tamin'ny faritra sasany, toa ny tao Ambanja nisy ihany koa no nanomboka ny volana Jona toa ny tao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny volana Novambra sy Desambra kosa no hanomboka ny fanondranana ny velany. Ny sehatry ny indostria ny voaresaka teo amin'anatin'ny fihaonana an-tampon'ny SADC tany Pretoria. Izay nitotsaina ny farany herinandro teo. Mbola manjavozavo amin'ny rehetra ny tombony ho azon'ny Madagasikara ao anatin'izany. Fanadina Michela Ranarzona. Arahin'ny SADC maso akaiky Madagasikara izay ny feno fifandraisana Madagasikara amin'ny SADC taorian'ny fihaonana an-tampony tany Pretoria izay natrehan'ny Praiministra lehibe ny governemanta. Samy miandry ny tena ho tombony ho azon'ny Madagasikara amin'ny SADC ny rehetra. Raha ny fanazavan'ny paitoekarena iray hatreto, raha ny zava-misy tsy mbola ampy ny fahavonona ny Madagasikara. Hitantsika angamba fa hoe miditra amin'ny resaka sehatra tsy miakina bebe koa zany zao ny SADC. Fa ny Afrika koa miditra lalina koa zao milafina ara ekonomika satria misy an'le vina zao momba ny secteur minier hoe vision secteur minier africaine idirany Union africaine tiako resahana zany hoe ny fidirantsika ao anatin'ny SADC ahafahantsika zany miaro ny tombontsoa akapobe Madagasikara fa ny olana dia zao vonona ave Madagasikara. Eo le zany le fanontaniana hoe ny olona mahafantatra ny zavatra tadiavina
satria ho tonga ane zany hoe rehefa kelikely eo amina monnaie unique sy politique économique unique fanontaniana mipetraka hoe vonona ve Madagasikara raha ny zavatra hita aloha mbola tsy vonontsika satria mbola vao aty amin'ny fanomboan'ny tany tandalana sy ny firenena tsara tatana zao tsika. Raha ny fanazavana trany miankina betsaka amin'ny arikarena faobe ny anjara na ny para ny firenena iray eo anivon'ny SADC. Madagasikara hatreto dia mbola vosikajy ho isan'ireo firenena mahantra indrindra mpikambana ao anatin'ny SADC. Ny fiarovana ny tombontsoan'ny firenena tsirairay no mbola politika tsy ananan'ny Madagasikara. Vao arotsika ave ny tombontsoantsika zay eo foana zany le olana fidirantsika ao anatin'ny SADC tena misy logika an'io fa inona ny politika Madagasikara ahafahantsika zany miaro ny tombontsoan'ny firenena malagasy ao anatin'io dia mampieritreritra fotsiny hoe nangataka angano Prime Ministre hoe miantso ny SADC izy anampy ny sehatra tsy miakina malagasy anjarantsika aloha miady ho antsika zay tsika vao fampitaha amin'ny hafa fa hafahafa ihany le lojika antsika malagasy ny tena marina zany mpitondra anatin'ny gouvernemanta tsy mahavita mametraka ataontsika hoe politique économique amin'ny tombony zay zany ny tena olana lehibe fa manao resaka ataontsika hoe ohatran'ny catalogue zany no entin'ny mpitondra malagasy fa tsy misy mihitsy zany stratégie économique amin'ny tompony. Fampiroboroboana ny indostria ny ompana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny SADC tao anatin'ny fihaonana tampin'ny SADC tany Pretoria ny farany herinandro teo. Andrasana ny fanambarana avy amin'ny Prime Ministre sy ny delegasiona mafonja ny tarihany ny amin'ny tombontsoa ho azon'ny indostria malagasy ao anatin'ny SADC. Alohan'ny anarahantsika ny tohin'ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabola ndray zao ny tena sura ny l'engagement ve simila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Sady vola vao mafana be mihitsy izy kosa misongona dadabe zanonako ary ahoana ny tovila iamo vola efatra azafady eo ary iafto manao ianao atao mena kely lena mono aki fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako kia safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 194 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Araka ny fanambaranteny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Araka ny hitantsika amin'izao dia tovovavy ato dia Jennifer izay misy jeunesse ordre hitantsika anatin'izao samboadiny izao. Ny ataony ilany kosa dia tsy iza fa hiarive dia efa fantatsika izay filohan'ny komety mpikarakara ny misy jeunesse Madagasikara miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Bienvenue et bonsoir.
Miarabantsika rehetra dia faly ihany koa mandray ny vahintsika eto amin'ny plateau any École TV Miss Jeunesse World Jennifer Masiko. Fanontaniana apetrako voalohany mety hoe tonga dia karakara hoe inona no zavatra hisy eo raha pitso fatatsika fa raha pitso ny finale ny famaranana inona no zavatra hisy eo raha pitso. Izay indrindra raha pitso ny famaranana efa vonona daholo na ny mpandray anjara izay atrika ny famaranana na ny komity mpikarakara ary araka ny hitantsika dia efa tonga eto Madagasikara soma tsara ihany koa ny komity ny Miss Jeunesse World. Manomboka amin'ny efatr'ora ny fotoanantsika fa izany hoe afaka tonga meloa maka ny toerany ny mpanotrina rehetra. Amin'ny fotoana io raha pitso io no ahafantarana ny Miss Jeunesse Madagasikara izay isolo tena ny nositsika any amin'ny fifaninanana Miss Jeunesse World. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa fandaminana rindra zany izay hoentin'ny Madame Claudine Calvarin izay mpandrindra ny mpitsara ary ankoatra ihany koa dia eo ihany koa zany Mademoiselle Priscilla Tebiba izay filoha namorona ny Miss Jeunesse World. Ary efa niona tamin'ireo mpifaninana malagasy ve ny zareo délégation na vahiny? Efa niona mihitsy ny tamin'ny maraina nanao ny famerenana farany ary noraisin'izy ireo tsirairay mihitsy ny mpifaninanantsika ny resaka nametrahana fanontaniana nametrahana ihany koa mombamomba ny fahazotoana izy ireo nandray anjara tao anatin'ny Miss Jeunesse Madagasikara. Dia ahoana ny akon'ny fijerin-zareo an'izay mpifaninana malagasy ireo hoe faly dia faly ny ankizy satria raha nambara ombeny hoe ho avy eto reto olona reto amin'ny famaranana dia mety misy angambany eritreretra hoe ay eny mety misy tsy nino akory ary angambany fa rehefa tena miatrika amin'ny vantana dia eo zany vao tena hita hoe tena faly ny ankizy ary tena mandray mihitsy zareo hoe tena raha pitso ilay famaranana ary tena ho ataony amin'ny fony tanteraka mihitsy ilay famaranana izay. Ho an'ny lazanao teo hoe hivoaka raha pitso ny Miss Jeunesse Madagasikara amin'ity taona ity inona ny loka ho an'izay ireo izay mandresy amin'izay Miss Jeunesse Madagasikara izay? Ny komity mikarakara ny Miss Jeunesse Madagasikara izay miaraka amin'ny École TV indrindra izay manolotra antsika rehetra antsy fifaninanana ity dia nanomana loka lehibe ho an'izay Miss Jeunesse Madagasikara lany eo dia vatsim-pianarana mandritra ny telo taona amina fianarana ambony raha ataoko amin'ny teny frantsay zany dia bourse d'études de 3 ans études supérieures zany io resahantsika io zany hoe mandritra ny telo taona zany dia iantohan'ny École TV ray manontolo ny saram-pianara ny Miss Jeunesse Madagasikara. Zay zany avy aty amintsika zay zany avy aty amintsika fa ho an'ny Miss Jeunesse World mbola manana ihany koa izy loka ho atolony. Namara mamparanantsika anazy afaka mafisinao ve ny fotoana rapitso amin'ny fijerintsika nadao ny zavatra isy eo? Rapitso afaka tonga amin'ny 12 ora dia afaka tonga ny toerana misy tsakitsaky ihany koa hoe ny azontsika jerena raha tokanona amin'ny 4 no manomboka ny fotoanantsika satria mbola misy seho kely zany ho ataon'ny mpifaninana mialohan'ny fanombohana. Ankoatran'izay ihany koa dia misy zany ataoko amin'ny teny vahiny hoe surprise be dia be ao amin'io finale io fa dia manasantsika rehetra zany hanatrika an'izay. Mampitenentsika kely ny Miss Jeunesse World amin'ity alina ity Jennifer. Vous pouvez donner un peu d'encouragement pour les finalistes? Manaona Madagascar, bien évidemment je souhaite un bon courage à toutes les candidates que j'ai pu rencontrer ce matin même et que la plus resplendissante l'emporte. Mais elles ont tout à fait toutes leurs chances, elles sont toutes magnifiques et j'ai vraiment hâte d'être demain, le jour de l'élection. Merci beaucoup. Eny ary zay fahinintsika tamin'ny ity alina ity isaoranareo fahiny teto amin'ny sampana fampalalam-bavao. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia nitrangana fanafiana amin'ny tapiadina mahery vaika io takariva io tokony tamin'ny 7 ora teo Tsiadana manakaiky ny fiangonana Écart Saint-François
Tasis grossiste iray sy mpivarokely no niaran'izay fanafiana izay bobasy maromaro moa no entery an-toerana efa tonga eny an-toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia ny taona 3 no nisy ny fifanarahana farany teo amin'ny tompon'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny commune Antananarivo renivohitra. Arak'izany tokony ho avoazana io fifanarahana io ahafahana manatsara ny tolotra omena ny mpanjifa. Kaitan Andriatsilavo. Ankehitriny amin'ny 5 ora sasany na amin'ny 9 ariva dia efa manomboka maizina ny andro. Mena ihany koa ny isan'ireo taxibe mitatitra olona. Mijaly vokatra izay ireo mpanjifa. Nanantona coopérative izahay nanontany ny ora tokony asan'ireo taxibe araka ny fifanarahana na ny cahier de charge izay voaresaka ombeniombeny raha misy olana momba amin'ny fitateram-bahoaka. Ny taona 3 raha ny fanazavana no nisy farany ny cahier de charge ny fanaovana ny tompon'ny fiara sy ny commune Antananarivo renivohitra. Izany hoe tamin'io fotoana io no nisy contrat na fifanarahana teo amin'ny rotonta. Taorian'izay tsy nisy intsony izany. Io cahier de charge teo aloha io no niraisin'ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra ka ampiasaina hatramin'izao fotoana izao. Ny ora fidirana ny maraina sy ny ora firavana ny hariva ihany no voasoratra ao raha ny fanazavana. Cahier de charge zany tamin'ny teo aloha dia famerana fotsiny fidirana miasa sy ny fodiana amin'ny alina fa tsy misy filazana ny resaka hoe fanaovana fiandrasana raha permanence zany tsy misy an'izay eo fa filazana fotsiny hoe fidirana miasa maraina amin'ny 5 maraina mifarana ny asan'ny fitateram-bahoaka amin'ny 7 ora sasany alina. Ankoatr'izay ny olana vokatry ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa no mahatonga ireo taxibe ody avy hatrany raha vao manomboka maizina ny andro. Tsy misy intsony ny permanence. Taloha izahay nametraka an'izay système na permanence zay hoe voarindra ny miasa alina sy ny voaka maraina fa hatramin'izay nisy olana teo amin'ny resaka fandriam-pahalemana dia napetraka eo amin'ny andraikitra ny tompo tomobile sy ny mpamily tsirairay avy ny fahatsapahatena mikasika ny fiasana indrindrindrindra le amin'ny ariva manomboka eo amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 sasany alina. Fa na izany na tsy izany nefany dia raha ny fanaraha-maso ataonay dia mbola mahita izahay fa hatrany amin'ny 5.7 isan-jato ny fiara miasa isan'andro miasa foana manomboka eo amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 sasany alina. Miankina amin'ny tompon'ny fiara araka izany no ahafahana mahita taxibe miasa amin'ny alina. Miankina amin'ny filaminana ihany koa. Hatreto aloha raha ny zava-misy, mijaly ny mpanjifa amin'ny fanenjena taxibe isaky ny hariva. Voatositosika ny marary sy ireo manana fahasembanana ara-batana, ireo mitondra vohoka sy ny reny mampinono, ny ankizy sy ireo zokiolona. Fanampin'izay, very vola sy fananana noho ny afitsiko ireo mpangaro-paosy sy mpanao sito mahery. Vaovao mampalahelo kosa indray dia misaona ny tontolon'ny teatra malagasy. Nody Mandry Omaly teo amin'ny 17 taona ny Mamy Rajaonarivelo mpisehatra ao anatin'ny troupe Jeannette ary nitazaina tao amin'izay tontolo izay ny tenany hatrizay raha samy mpikambana ny troupe Jeannette avokoa ny ray aman-dreny. Ny tantara antsehatra ny Voromailala no nahafantarana azy. Anisan'ireo mpilalao niavaka tao anatin'ny troupe Jeannette raha tompokolahy. Vitsy ireo mahalala azy noho ny tsy fampiny sehatra ahafahan'ny mpisehatra maneho ny talentany. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana fena ho an'ny fianakaviana. Araka hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy manana ny maha-izy azy ny ankamaroan'ny mpanankanto malagasy raha natao ny fanadadiana sy ny fanazavana azo. Maro amin'ny izy ireo no mangalatahaka ny zava-vitan'ny mpanankanto vahiny na eo amin'ny lafin'ny tononkira izany na eo amin'ny lafin'ny feonkira. Fanadadiana na rindra Andriamaeva. Tsy ampy ny famoronana. Lasa sidoka amin'ny fangalatahaka na antsoina hoe plagia ny ankamaroan'ireo mpihira malagasy. Fitiavana te izy tovy sy tsy fananana talenta amin'ny resaka famoronana avy eo mahatonga ireo izay mitona ho artiste eto Madagasikara andika ny zava-bita mmpanakanto vahiny mahafinaritra azy. Azo enjehana ary tena tsy ara-dalàna ny fanaovana izany. Raha ny fantatra
tsy nandalo tena nivo mipiarana zony mpamorona ny akamaron'ireo izay nandiky avy amin'ireo mpanakanto vahiny raha amin'ny fanazavany tompon'andrakitra misahana izany. Be dia be atsika maheno hoe misy mpanakanto anankiray dia feokiran'olona ohatra tonga dia hoe avadiny mety tonga dia avadiny teny gasy dia zavatra tsy azo atao fa tsy maintsy mahazo alalana avy any amin'ilay tompon'ilay sanganasa aloha ianao izay vao afaka manao an'izay. Dikan'izay zany hoe rehefa mampiasa sanganasan'olona anankiray ianao dia miara foana aloha ny amin'ilay tompon'ilay sanganasa. Rehefa azonao ny alalana avy any amin'ilay tompon'ilay sanganasa afaka ataonao milamina tsara ianao amin'ilay an'ilay izy rehefa avy eo. Tokony mahazo alalana avy amin'ny mpanakanto tompokirana artiste ray vao mahazo mandika na mihiranirana. Azo lazaina nefa treto fa tsy nahazo alalana kory mpira malagasy mandika sy mihirohira vahiny. Afaka mitory sy mampiakatra ny rarano tompokira raha misy mifatratrarana amin'ny fanaovana plagiat. Ny hevitry manokana zahatra tsy mampandroso le izy zahatra pirate ohatry ny pirate rehetrarehetra ihany ke zany hoe ny artiste ndray manao an'le pirate. Zava ho azy fa voararany lalàna zany azo toriny zany ary tsy ny tompokira ihany no afaka mitory an'izany, ny olona rehetra afaka mitory an'izany. Raha ohatra mahita ianao sy hena tsy fanalambaraka amin'ny Facebook fotsiny ngamba ny tokony atao fa raha isony andraikitra raha tena hiady amin'le izy marina ianao ataovy le fitoriana. Hosika amin'ny fanaovana plagiat tsy azo ataony no mitonona ho mpamoron'ilay hira izay nitahaka tamin'ny hiran'olona iray ka tsy nahazoana lalana. Ny zavatra hita maro makatahaka amin'ny vahiny ireo mpirakasy sasany. Zavakanto ny hira, mampita hafatra ihany koa ho fanabeazana amin'ny mpiaramonina. Mitaky fahaizana nefa izany famoronana izany. Eo ihany koa ny talenta. Tsy ireo rehetra milaza azo mpanakanto akory dia ho kanto avokoa ny zava-bitany ho hatrany ny fanampanazavana avy amin'ireo mpiarana zony mpamorona. I found love in you, and I've learned to love me too. Zany hoe fitiavana zao tsy nahay, tena hoe fitiavana tsy haiko hatrizay. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ny farana omaly tetsy ambondany ialana tsiny tamin'ny fahatapahana fa ny vaovao ara-panatanjahantena avy hatrany ny farana omaly tetsy ambondany fiadina ho tompon-dakany Madagasikara taranja tenisy nisokadina nandritra n'izay fifananana izay ireo efa manana traikefa Gaetan Andriatsilavo. Rasolo manana ando ho an'ny lehilahy ary ravony andro fitiny ho an'ny vehivavy. Izy menada ireo no nandrombaka ny tompon-dakany Madagasikara teo amin'ny taranja tenisy première série taoriny fananana natao teny amin'ny kianja Aksa Amboida. Raha tsy hivina ny vokatra tamin'ny seta rono ny aotra 4-3 ary 4-3 no nisy rahan'ny lalao teo amin'ny Ando sy Patrick. Lavo ny fity tamin'ny seta rono aotra ihany koa 4-1 ary 4-3 Emmanuela. Teo amin'ny deuxième série lehilahy resindranay vitoky tamin'ny seta rono aotra 4-2 indro mifanesy Rakotozandry ny Irlande. Teo amin'ny deuxième série vehivavy kosa nandrombaka ny fandresena i Narindra raha niona tamin'ny mialy seta rono aotra ihany koa 4-2 ny fanesy no nisarahan'ny Rotota. Raha tsy hivina ny farana omaly teny Amboida ny championnat de Madagasikara taranja tenisy nandraisan'ireo tompon-daka avy amin'ny ligue paritra rehetra anjara. Hiatrika ny championnat d'Afrika ny soltenan'ny Malagasy ny volana septambra ho avy izao izay ahitana U12 misa 4 lehilahy 3 ary vehivavy 3 ary U14 misa 4 lehilahy 2 ary vehivavy 2. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia niroso hatrany ny fanadihadiana tao aoriana asa fampironan-tranga tao Barcelona. Imam iray miampy mpamily nandritra n'io asa fampirona io no karohana fatratra amin'izao fotoana izao rahoary. Tanjon'ireo mpampiroro ny media Catalan izay namoaka ny loharanom-baovao manakaiky ny fanadihadiana natao. Taorian'izay fantatra ihany koa fa nikasany ametraka fiara feno bomba ka hanapoaka izany teo akaiky ny katedraly ireo mpampiroro. Miroso aingana ny fanadihadiana na eo aza ny filazan'ny solitenan'ny gouvernemanta Espanyol fa efa rava io fikambanana mpampiroro io. Misy olona iray Marokana 20 taona miriry ary mbola karohina mafy. Mikariko azo avokoa ny polisy any an-toerana hatramin'izao fotoana izao. Io lehilahy io raha ny voalazan'ny haino aman-jery Espanyol no nitondra ilay fiara ny rifatra tao anaty vahoaka tao Barcelona. Ankoatr'izay,
niompana amin'ireo mpamatsy ihany koa ny mpanao fanadiadiana ka fantatra taorian'izay fa imam iray no karoiny. Efa nisy fizavana natao tao amin'ny tranomponena ny tao Ripolse avaratry Barcelona, tsy lavitra akory ny sistany frantsay. Ahitana vondrona salafista ihany koa io tanàna kely manamorona ny sistany frantsay io. Na izany aza, milaza ihany koa ireo mpanao fanadiadiana fa mety ho efa maty tao alika nahara io imam io andro iray mialohan'ny fanafiana. Toerana iray mampiatrano ireo jihadista ahitana gazy maromaro. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.